Nilaza fa ho filohan'ny malagasy rehetra Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nambarany indrindra moa io tao anatin'ny tafa tamin'ny mpanao gazety tao aorianany namoahany CES ny voka-pifidianana ho filoham-pirenena nanandraka izany teny toerana vola ravoavy sy tsiry rakotarsan. Ho filohan'ny malagasy rehetra nizaniza ary ninona asa tanterahana ary ho filoha hitarika fampandrosoana sy fitoniana. Io no anisan'ny afatra nentin'Andriamatoa Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Marsial filoham-pirenena voafity tamin'ny Latsabato izay nitotsaina ny 20 Desambra 2024 ary nambaran'ny CES tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandreseny. Ny teny voalohany dia fisaoran'Andriamanitra amin'izao fahavitan'ny fifidianana izao voaka androany ny vokatra izy nisaorana satria tsy ho tanteraka izao rehetra izao raha tsy sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa dia misaotra erapo eratsaina ny vahoaka malagasy rehetra satria ty androany tia dia tsoroko fa fandresen'ny vahoaka malagasy fandresen'ny rehetrarehetra tia ny safidy ny vahoaka ary dia androany ny vokatry ny safidiny hita teo misaotranareo rehetra zay nametraka fitokisana tamiko ny teneniko dia ny hoe androany aho dia mijoro ho filohan'ny ty fireneny tia filohan'ny vahoaka malagasy naiza toerana misy anao ninninna taonanao na tanora ianao na vehivavy ianao na zokiolona ianao ninninna asanao dia hoe aho hoe ho filohanao aho ary tena hitarika ty fireneny tia ho amin'ny fandrosoana mihitsy ao anatin'ny fitoniana ary ao anatin'ny fihevanana ka dia mangataka ny tolo-tanana ao anao hiara-miasa isika anarina ty fireneny tia anorina fampandrosoana ary ampandresy hatrany ny demokrasia eto amin'ity firenena. Tsy adin'ny filoham-pirenena vaovao ihany koa no nisaotra ny fahendrenana nasehon'ny malagasy ary nilaza izy fa lahara-pahamiana ho azy ny malagasy 20 tapitrisa. Momba ny valim-pifidianana navoakan'ny CES dia nilaza Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa tao anatin'ny fahaleovantena no niasa ny CES ary nanaja ny safidim-bahoaka izy ireo. Voalaza teo angeny vola izay nambary fa dia tsy nisy zany hoe alabato izay novoizy matetsy teo izany ny tsara araky ny fahaleovantena manana ny tsara tsy tanila ireo mpitsara zay nanambara ny fifidianana teo ary manaja ny safidy izay natao voaka ary miantso rehetra izy manaja izany safidy izany dia izay angamba niveriko fa zava-dehibe zay fisikatsara. Manomboka dingana vaovao i Madagasikara ary manomboka eto ny tany-tandalàna hoy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena voafity tamin'ny fifidianana izay nitotsaina ny 20 Desambra lasa teo.